Rahabatsika ry avana malala amin'izao ora sy fotoana izao a mitohy hatrany ny fampaherezana amin'ny alalan'ny tambazotra serasera ka ny loha hevitra izay ho resantsika androany dia mitondra ny lohateny hoe tena ho avy tokoa Jesosy. Fanontaniana lehibe mipetraka ety am-piandohana rehefa miresaka fiavian Jesosy tsika dia izao: ianao ve tena vonona amin'izany fiaviany zany? Raha marina dia tsy hoe fiomanana tsony izao, fa ny tena marina dia fahavononana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy azo vanim-potoana izay iainantsika izao. Mipetraka foana ny fanontaniana matetika manao hoe isika dia miomana mba ho vonona sa vonona mba hiomana ny amin'izany fiavian'i Jesosy izany? Za zany dia teny amintsika hoe isika miomana mba ho vonona, efa fotoana zay efa fahavononana izao, fa tsy hoe vonona isika mba hiomana. Haitsika tsara fa raha miomana izany mbola betsaka ny zavatra kenikenina mbola homanina ao anatin'izany fiomanana izany, fa ny fahavononana rehefa miseho ny toe-javatra anankiray dia ianao avy hatrany dia fa miatika izany toe-javatra izany. Inona moa ny toe-javatra izay tsy maintsy iseho dia tsy ninona fa ny fiverenan'i Jesosy Kristy fandroany izany. Ao amin'ny Matthieu 7:1-2 eo ny entina ifampaherezana amin'ity maraina ity. Dia hozy izy John mpanao batisa rehefa nitory-teny tany anefitra hoe mibebay ianareo fifakaiky ny fanjakan'Andriamanitra. I Jesosy ihany koa rehefa nanomboka nitory-teny dia io nitory-teny voalohany nataon'i Jesosy Kristy. Ary ny zavatra mahafinaritra aza dia izao: tsy nijanona teo amin'i Jesosy ihany izany fitorinany amin'ny fahakaikezan'ny fanjakan'Andriamanitra izany, fa mpianatra ihany koa dia anambarany fa rehefa iny an-dalana iny ianareo dia torio ny teny afafy izany teny izany hoe fakaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Ry havana malala eto dia andalina manokana ao amin'ity Matthieu 7:1-2 ity hoe mibebay ianareo fa efakaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Eto John mpanao batisa dia nitory tamin'ireo Jiosy ireny tamin'izany fotoana izany. Izany hoe ny teny eto zany dia nampiasain'i John mpanao batisa ho an'ny Jiosy, fa amin'izao ora sy fotoana zao ihany kosa dia ho ampiasaiko ny teny hitoriko aminao amin'izao vanim-potoana misy atsika izao: mibebay ianareo fifakaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Lay dikan'le teny hoe mibebaka amin'ny dikateny diaima dia hozy izy hoe ialao ny fahazaran-dratsy, ialao ny toetra ratsy, fifakaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Ialao ny toetra ratsy, fifakaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Zay ny lazany azy amin'ny dikateny diaima. Ry havana malala, betsaka tokoa ny toetra ratsy izay iainantsika amin'izao vanim-potoana izao, ary izany ny tian'Andriamanitra ialantsika amin'izao vanim-potoana izao, tonga atsika ho vonona ny amin'izany fitsenanan'i Jesosy Kristy izany. Mila miala amin'izany toetra ratsy izany isika. Inavy moa ireo toetra ratsy izay mahazatra atsika dia marina izay voalazan'ny Baiboly. Andeo jerentsika any amin'ny Timoty 2 Timoty 2:7-8 ka hatramin'ny 5 andeo ho vakitsika ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Toy izay mivolaza: fa aoka ho fantatrao izao fa hanaparany ihany dia isy andro mahory, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavinavina, miteny ratsy, tsy manora isireny, tsy misaotsy, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanolotolo fo, mpanenjikendrika, tsy mahonim-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kirina, mpieboebo, tia ny fahafinaretana, mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra, nefa dia nandany heriny, ireny koa dia alavivo. Ozy ny voalazana soratra masina. Ry havana malala, raha hijery karazana toetra ratsy zany tsika izay mahazatra ny olona amin'izao fotoana izao, izay mahatonga ny John mpanao batisa miteny hoe ialao ny toetra ratsy, fifakaiky ny fanjakan'Andriamanitra, dia misy sationany amin'izany toetra ratsy zany izay voalaza eto amin'ny Baiboly eto hoe fa hanaparany any ny olona, roviny ho hanaparany any io amin'izao vanim-potoana izay misy atsika izao. Izany hoe hanaparany tiany lazainy Paoly ambara amintsika tsirairay avy zany. Dia maninona ny olona ho sisy tia tena, tia vola, mpandoka tena, mpiavinavina, miteny ratsy, tsy manora isireny, tsy misaotra, tsy manaja izay marina. Marina le zany vanim-potoana sy iainana amin'ny toe-javatra tahaka izany tokoa izao. Inona ny ataon'ny olona? Mpiavinavina ny olona, kirina ny olona, tsy manam-pitiavana tsony,
ary zay mahatonga ny fahatin'olona maro isan-karazany amin'izao vanim-potoana misy atsika izao. Kanefa dia tian'Andriamanitra manokana ianao amin'izao vanim-potoana izao mba hiova ary andalo amin'izany fiovan-toetra izany. Ry havana malala, rehefa somary analinina le teny hoe mibebaka ity amin'tika teny grika izy de ozy izy hoe metanoio, dikan'izany hoe metanoio zany de izao. Amin'ny teny frantsay moa izy hoe changer de la mentalité, izany hoe mila miova ny toe-tsaina. Ny afatsa faharoa tiako ampita aminao zany de izao, mila miova ny toe-tsainao amin'izao vanim-potoana izao mba hahatonga anao vonona ny amin'izany fiverenan'i Jesosy Kristy zany. Raha dika zany lay matitoko fahatelo andininy faharoa de titeny amintsika hoe io ovoay ny toe-tsaina fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Ry hava-malala, dikan'izany hoe miova toe-tsaina zany ny heviny amin'ny teny grika de izao. Raha efa lazatsy ianao nandeha tamin'ny akavanana, amin'izao fotoana izao anao tsy maintsy mandeha makany amin'ny makavy, izay le hoe miova ny toe-tsaina ry havana malala. Zany hoe misy dingana zay tsy maintsy ataonao amin'ny alalan'ny fiovana izany. Ny amin'ny zavatra rehetra zay mahazatra anao tamin'ny lasa izany manomboka izao de tsy maintsy hovaina izany. Mety ezy ianao amboarin'ny fanahy masina, mety ezy ianao anjain'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjam-tenanao mba hahatonga anao vonona ny amin'izany fiavian'i Jesosy eny amin'ny raha hoalanitra izany. Mirary ny fiadanan'ny tompo anao ny tenako raha lasy anabavy malala andeha amaranana izay afatra izay de asitsika vavaka hotononona mba hahatonga anao vonona ny amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha hoalanitra. Vavaka itsika. Jehova tomponay rainay tsara indrindra zay ny an-danitso, misy an'ireto rahalasy anabavy malala zay manaraka izao afandaharana amin'ny tambazotra serasera izao, mangataka aminao mba hiasany fanahinao masina izy ireo, mba hahatonga an'izy ireo anjay anao ho tompo sy mpamonjy ny tena manokana ary ho vonona ny amin'ny fiavianao eny amin'ny raha hoalanitra. Ary tononona amin'izy ireo any ny fiadananao. Vavaka dia tononona sy irina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.